Miarabantsika tompolasy tompovavy ho anao zay manaraka ny fandarana miara-manonja isan'andro eto amin'ny radio sy ny fahita lavitra MBS ary ny radio Mada zato teboka valo. Ity ampiandohana dia mialatsiny ny amin'ny fahatarana satria mbola nisy ny kenikenina ara-teknika samihafa atao zay hahatsara ny fandraisantsika ity fandarana ity. Koa dia mialatsiny satria 10 minitra mahery be zao no fahatarana avy aty aminay mihitsy dia anaovana ny fialatsiny ho antsika menakavy. Ianareo efa nandefa mesazy, hitako tsara mihitsy ilay mesazy hoe efa miraiso fefany zao dia anaovana fialatsiny ho iaho ny amin'ny fahatarana. Isaorana ny namana teknisianina zay miaraka amintsika mampifandray amin'ny sary sy ny feo ao ambadika ao miaraka amin'ry tanjona sy ry joso zany izay manao ny fandrindrana mikirakira ny vata marobokotra ry ando Razafinarivo sy ireo teknisianina ny ambony any ry Jean-Claude ry Radany izay miezaka ho isika manatsara ny fandraisantsika isa-tokantrano sy any amin'ny faritra maro samihafa ity fandarina ity. Ny famerenana ho an'ny onjam-peo dia isaky ny alina manomboka amin'ny 7 ora sy sasany eo ary maraimbe iny amin'ny radio amin'ny 3 ora maraina anoany. Ianareo any ampitan-dranomasina ihany koa dia toloranay ny fankasitrahana feno satria dia anisany manaraka edy amin'ny fandarana izany ianareo ary sary-piaro mihitsy amin'ny fandarana raha misy fahatarana na misy ny fahasaponana amin'ny lafiny ara-teknika dia tsy mitsahatra ianareo no mandefa ny hafatra ty aminay marobe mihitsy dia isaorana satria mitovy zo amin'ny malagasy eto toerana ihany nareo na dia any ampitan-dranomasina aza dia malagasy mahatsiaro marary sy malahelo ny manjony firenena ka te ahara baovao ary te hitondra fandalinana sy fanadihadiana zay mitovitovy amin'ny zavatra zay ambaranay eto amin'izany fandarana izany. Ny endrikendriky ny fandarantsika dia tsy manambahiny hafa ivelan'ny solombavam-bahoaka isika. Dia ny solombavam-bahoaka iaraka amintsika zany dia ny solombavam-bahoaka ialay Ratsimbazafa izay voafidy tetsy amin'ny distrika na Tsimondrano zay ny iaraka amintsika rehefa avy eo anatina fandalinana sy fanadihadiana samihafa mino fa manana ny vaovao sy ny ambara amintsika député anay rehefa avy eo. Efa melohan'izany rehetrarehetra izany dia vaovao roa na telo eo no resahako amintsika fa ity vaovao iray ity dia hatramin'ny omaly tsika teto amin'ny fandarina efa nahita ny lizony rotsaka fa tsy nanana fotoana namakina an'le izy dia nandefasana azy fa omaly nanomboka niodina tany amin'ny tambazotra sosialy satria misy raharaha manahirana eto amin'ny firenena dia ny raharaha ara-tsosialy satria zany dia matanjaka be sy mahazo vahana ny filan-dratsy, ny tsy fahazakana, ny fitsiriritana, ny fakapanahy ary dia tonga hatramina fanolanana. Tany Merimandroso ao anatin'ny commune Meritsatosika no nitrangan'ny raharaha omaly tovovavy enitaona tondra ny anarana hoe Arena no nisy nanolana ary fantatra ilay nanolana zany satria niparitaka hoy aho sady nivezivezy tamin'ny tambajotra sosialy omaly. Ny nampalahelo tao anatin'le raharaha na dia efa hoe misy foana aza le tranga fanolanana fa ny nampalahelo zany ary anisany nanameloa ny mpikirakira tambajotra sosialy sy ny teny anivon'ny fiarahamonina teny zany dia tena hoe efa saika afaka hatramin'ny ainy ilay tovovavy tsy hoe tovovavy moa fa zazakely zany enitaona tamin'ity fanolanana ity satria feno ratra sy vony zany ny vatan'ilay zazakely enitaona zazavavy io ary dia potika tanteraka zany ny faritra mahavehivavy azy. Misy fiatraikany marobe le fanolanana mety misy zavatra rovotra dia tsy makany any amin'ny fivoahan'ny tokony hivoaka ntsony zany ny amany any amin'izay hoe fantsonamany zany teny gasy zany resahako zany na ny maloto zay mivoaka zany ary mitarika fahasimbana amin'ireo retsika rehetra zay ao anatiny zany fivaviana zany zay tokony ho hijoroany mahavehivavy azy mandra-pahalehibe dia mety tarika ihany koa zany fahasimbahan-javatra hafa ary mety tonga hatrany amin'ny fahalemena zany
sy mety aretina hafa zany rehetrarehetra izany de ontsany rehetra omaly rehefa naraisy nahita n'le vaovao tovolahy 9 taona no nanolana zazavavy kely taona de azo sary an-tsaina ny irifiry sy ny fijaliany lay tovavy kely lay zazakely lasa miteny tovavy foana fa mialatsiny amintsika lay zazakely taona tao anatin'lay herisetra ara-batana ara-nofoa nataon'lay lehilahy zay tsy misaina lehilahy zay tsy nazaka fakapanahy ary nananao foana ny anara moa zany de hoe William na Dawily araka ny efa miparitaka eny amin'ny tambajotra sosialy eny fa omaly moa zany de nanao valandresaka ho amin'ny mpanao gazety ny tompon'andraikitra teo anivon'ny fitandroana ny filaminana zay telo menadano nanao ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ary rehefa nyresaka izy ireo de nanambara ny eloka zany izay vesaran'ireo manao ny habibina amin'ny fanolanana tahaka ireny de natsona hitolo-batana zany ilay tovolahy atao hoe Dawily izy moa zany de hoe receveur amina zotra mampitoy any Meritsi atosika sy ny renivohitra fa vokatry ny fikarohana zany ary nivezivezy tamin'ny tambajotra sosialy ihany koa ny saran'lay lehilahy nanolana de voasambotra voamaraina voamangiran-dratsy teto Antananarivo zany ity lehilahy zay nanolana zazavavy kely taona ity io hitantsika amin'ny sary io izy de azo a-tsaina hoy azo a-tsaina mihitsy nylay irifiry na azo an'lay tovavy kely zay niaran'zay herisetra izay mbola mantany tena mbola manta no nitriaritriarina mipotipotehana na ampivesarina zavatra tena mbola tsy zakany tsy ny sainy tsy nieritriretiny zaza mbola tokony lalao iaina am'zany zon'ny ankizy milalao zany no nipotehina no nivesarana tao anatin' zany tranga samy hafa izany tany Meritsi atosika de miresaka an'zany isika satria ray aman-dreny isika fondray aman-dreny isika eo anatrehan'zany zavatra tena maharikoriko mahatsiravina nataon'iny tovolahy io zay de mino tsika zany fa tokony hiatra amin'ny lalàna satria tatoato moa zany de efa nandeha le adevitra momba n'lay hoe famotsirana chimika na hoe castration chimique ho an'ireo zay manolana zany iny betsaka ny adevitra tamin'iny satria tsy nekeny ny von'ny raisam-pirenena iny ary misy apahany amin'ny ampitsabo sy mpiaro ny zon'olombelona ihany koa fiarahamonim-pirenena nitondra fanamariana am'izay castration chimique zay de vao mainka izy mitondra adevitra ny amin'ny fahasimbany lay zazakely kanefa nisy an'ity trangan-javatra ity ihany koa zany de mitodika any amin'ny famaizana mafy am'ty tovolahy ity zany ny sainy ny mpanara-baovao sy ny hevitry ny mpanara-baovao rehetra ny tranga fanolanana anie tsy vo tamin'ny omaly na afaka omaly satria raha mifantatra de hoe tany tamin'ny lahady tany zany no hitrangan'zay fanolanana zay de tsy vita tany Meritsi atosika le fikarakarana azy fa tsy maintsy nabakarina taty Andrenivohitra taty amin'ny hôpitaly taty Andrenivohitra ilay zazavavy kely fa saika manerina amin'ny Madagasikara de feno endrika fanolanana avokoa de mipetraka amin'ny fanontaniana ny amin'ny hoe inona no antony mahatonga an'izay hoe fanolanana miparitaka be manerina amin'ny Madagasikara izay de raha fehezina le izy de tsotra ihany vokatry ny fahantrana aloha bazy na hoe fototra zany fanolanana izany satria rehefa mahantra dia ny saina avy hatrany no voadona rehefa mahantra dia tsy vitany voadona ny saina fa ny ao anatin'ny vatana ray manontolo ihany koa zany dia manitikitika te hanao na te hila amina filana hafa hivelany mahazatra zany de mibaiko zay saina zay amin'ny zavatra rehetrarehetra satria tsy misy ny vola satria manaikitra le fahantrana satria ihany koa enjehan'ny eritreritra ny ambadika rehetrarehetra any ka rehefa tsy mahita rongony rehefa tsy mahita toka rehefa tsy mahita vola ividianana roro ny sasany ho an'izay nanazatra ny vatany amin'ny roro de voatery manaonao foana de lasa any amin'ny zanak'olona tsy manatsiny mba eritrereto iaho taona anie le zazakely misy ara efa taona misy ara zazakely vao amam-bolana
mbola manta ho ah, mbola manta le zaza, manta le fivaviana, tiako tenena am'izany. Hafa reo hoe olon-dehibe, mbola adevitra hafa koa zany, fa rehefa tsy nekena l izy, rehefa tsy vokatry ny folo izy, azo adiko fanolanana foana zany. Fa saingy hafa ny manavaka ny hoe ty olon-dehibe efa 20 taona, 5 taona, 20 taona, 9 taona, 3 taona, fa zaza kely amam-bolana 2 taona, 4 taona, 1 taona. De ampivesarina zavatra mbola tsy ny sainy sy nieritreretiny akoriny. De hitarika fahavoazana ho azy mandrak'izay mandra-pahafatiny zany. De eto zany tsika de tena miteny mihitsy ny amin'ny hoe vokatry ny fahantrany zany rehetrarehetra izany, de lasa manaonao foana lay lehilahy malagasy am'izao fotoana izao. De fehezo tompoko ny fakapanahy, fehezo tompoko ny fihetsem-po, fehezo tompoko ny fitsiriritana ho atsika lehilahy no resahako am'izany. Tena fehezo. Fa raha tsy voafe ny fakapanahy, ny fitsiriritana, ny fihetsem-po, de mitarika zavatra lavitra be ary manimba ny tenanao aloha voalohany indrindra, mahafa-baraka, manimba ny fiarahamonina satria raha manambady aman-janaka lay tovolahy na lay rangahy manao fanolanana, hafa-baraka mivady aman-janana. Fa manimba ny fiarahamonina manodidina azy ihany koa ny fianakaviany zany sy ny fokotany misy azy. Fa manimba ny firenena satria raha avoaka zany ny statistika am'izao fotoana izao dia nirongatra de nirongatra ny fanolanana eto Madagasikara. De mahafinaritra ve no miresaka am'izany? De mahafinaritra ve no mahita an'izany antotanisy zany? Tsia! Isika isa-tokantrano angamba de miaraka miteny amiko ny amin'ny hoe tsy mahafinaritra no mandre an'izany hoe mirongatra ny fanolanana eto Madagasikara. Fa vokatry ny fahantrana, vokatry ny fiarahamonina tsy voataizaka, tsy afaka mananatra, tsy afaka mifanorohevitra ary tsy misy fampianarana hitaizany olom-pirenena vanina intsony eto Madagasikara, de lasa manaonao foana ny akamaroany ny tanora eto Madagasikara. Indrindra zay izy rehefa mahazo an'le sigara misy vitesy, na mahazo an'ilay ranon-javatra mahery vaika, de mitombo ny filana sy ny fitsiriritana de lasa manaonao foana. De zay zany no hitondrantsika ao anatin'ity fandaharana ity. Anjara biriky manko zany entintsika anatin'ny fandaharana satria isika de sarotiny. Ankoatra ny maharay aman-dreny antsika dia ny fitaovan-tserasera ampiasaintsika atao anatin'ny fandaharana miara-manonja de hitazana fiarahamonina. De mino zany tsika fa hoe ny présence de l'État na ny fisian'ny fanjakana de de tsy amin'ny trangan-javatra izay miseho irery fotsiny ihany, fa mialoha, zany hoe prévention, miprevenir, misoroka ny zavatra rehetra izay mitranga no eritreretantsika an'izany présence de l'État zany. Ka afaka misakana ny filan-dratsy etsero satria tato ato ankoatra ny fanolanana de nirongatra ny halatra maso, mirongatra ny kidnapina, mirongatra ny halatra zazavarira. Reo efatra reo dia anisan'ny nanamarika ity fitaom-pitondràna zao fanjakana volomboasary izao. Mety tsy mahafaly anareo ny resahana am'izany, fa zany ara ny réalité, zany ny zava-misy. Ny fandrimby ny tantana fanjakana, ny mangamanga, ny menamena, ny manga sy maitso, ny bleu ciel, zany hoe ny manga tanora, ny UNDD ny tiako resahana am'izany. Fa tsy nahenontsika trangan-javatra ohatran'izao. Mieno tamin'izany fotoana andrany de hoe misy vaky fasana hono de halatra tao lapaty e, na hoe misy pakafohy na misy pakaraha. Zany nalaza tamin'izany fotoana andro zany. Fa am'izao ianao zany de isan'andro san'andro ianao mare kidnapina. Ny kidnapina re ihany taloha, fa kidnapina eo amin'ny karana samy karana le izy. De misy gasy ihany vitsivitsy nanao an'le kidnapina, nalaza be ry mahandry ry lama tamin'izany fotoana andro zany. De misy halatra famakiana banky tahaka ny nataony ry Bob sy ry Carter. De misy olona kriminella be zay namono ohatra sy nampijaly an'ireo mpiasa, an'ireo tsy mpiasa hoy tsy mpiasa ny tena marimarina kokoa fa ireo solotena ny Peace and Love, corps de la paix.
miasa teto Madagasikara ary sombila zany zay no azonina tany Anosy Lava. Misy ohatran'izany ny trangan-javatra nisy tany aloha. Fa aty aoriana ianao mahita hoe kidnapping malagasy samy malagasy. Maro aneny vaovao voaray any Amparafaravola, any Akazobe, any Anjorobe, any Moramanga, momba izany kidnapping izany. De malagasy manao kidnapping malagasy ary vola be tsy hifankahitana. Raha ohatra ka nijalina teo amin'ny hoe karana sankarana zany teo aloha, zay règlement de compte nanaovan'izy ireo amin'izany tamin'izany fotoanandro zany. Fa zao saika ny toerana rehetra, any ambanivoly rehetrarehetra any, any amina tany lavitra rehetrarehetra any dia zone rouge amina resaka kidnapping. Ny any amin'ny faritra Atsimonosina, Atsimo-Atsinanana indray dia halatra zaza varira. Ary ankoatran'ilay halatra zaza varira dia manjaka indray ny halatra voamaso. Zany ny zava-misy iainan'ny firenena. Raha ohatra mety tanjona azafady de raha maheno tanjona azafady de somary ahena kely le ordre aty fa eny be azafady indrindra na misokatra le micro azafady tanjona. De le retour zay misaotra indrindra. De natanjaka be le halatra zaza varira. De hoe misorona satria mantra le malagasy. De mitady arena, de rehefa mitady arena zany de lasa any ambanivohitra rehetrarehetra any manao aferana vato, manao aferana mercure. Ty mercure ty moa hatramin'izay de tsisy zava-marina mihitsy amin'ty raharaha resaka mercure ity. Na grio na blanche na tsy fantako tsony. Rouge sy ny sisa. Resaka soufre na hoe tany mirehatra. Resaka vato. De lasa mifangaro le izy hoe resaka sorona, de misy aza zazakely alevombelona. De ankoatran'izany rehetrarehetra resantsika zany. Phénomène lay fanolanana. Indray zany de tsy vitan'ny hoe te hanan-karena de manaonao zavatra fa am'le halatra zaza varira. Na hoe hitondrana maso de mangalatra amin'ny mason'olona de hoentana any am'izay tiana anaovana azy de tadiavana client mpandray le maso mba hieritrreto an'izy zany. Mason'olona tadiavana client mandray de entina mandendeha efa nisy an'izany. Tany amin'ny faritra Atsimonosy tany. Rehefa afaka le mason'olona dia entina mandendeha mitady mpividy de tratra taty aoriana ilay nitondra an'izany. De fahavoazana tsy roa aman-tany mahazo an'le mpiray tandrazana amintsika satria afaka amin'ny masony. Robe zao. Zany zany nanamarika an'izao régime zao. Ka le adevitra kidnapping, le adevitra halatra zaza varira, le adevitra momba ny hoe mangalatra maso dia tafiditra ao anatin'le hoe ty hanan-karena aingana satria mahantra. De manjaka le fisolokiana, manjaka le fampiasonana sy lay finonom-poana. De misy karazana dadarabe, misy karazana mpitaiza maro be mivoaka ao anatin'le situation. Mampahantra an'le malagasy, de mampanaonao foana an'le malagasy mpiray tandrazana amintsika, de asaina mandevin-janaka velona, asaina mitady voamaso, asaina mitady zaza varira, de manao kidnapping ny etseroa. De mitady zaza mena vava. Nefa tsy mahavahiny zany rehetrarehetra zany. Finonom-poana. De lasa mitarika fahasimana amin'ny fiarahamonina. De rehefa mahantra indray ka tsy mahita asa, tsy mahita haniko hanina, leo an'le fiainana mafy be, tsy mahazaka angidiny sy ilay hiry-firim-piainana sy ilay hamafin'le fiainana, ny sasany lasa mamono tena, zay tsy mamono tena indray lasa manolana zaza. Ary tsy zaza vavy fa misy manolana zazalahy. Pédophilie na pédophile. Nandresantsika an'izany de ireo vazaha zay manao fizahan-tany teto Madagasikara taloha tany. Le tourisme sakodo zany.
de misy anarana mivezivezy tamin'izany fotoana zany hoe pédophile ngera ihanina fa manolana zazalahy kely e. Fa am'izao fotoana zao marobe zany lay fanolanana zazavavy sy zazalahy kely. De ny tena victime moa zany ny zazavavy kely. Vokatry ny fahantrana daholo izany ambarako amintsika rehetrarehetra zany. Raha nanan-karena le malagasy raha ampiazo ny vola raisina, ary raha nisy asa izy, ary raha nanan-katao izy, tsy mba ny sainy. Fa tsy mananasa izy, tsy manan-katao izy, tsisy vola ny naty paosiny, tsisy hankoaniny izy, de manaikitra le jaly, manaikitra le ngidin'le fiainana, de voatery mitsiriritra, voatery manao filan-dratsy, ary teraka le fakapana ratsy, dia tsy mahafetena tsony de mananao foana. De mitarika fahasimbana ho azy sy ny fianakaviany sy ny fiarahamonina misy azy, ary indrindra ho an'le olona iaran'le fanolanana de le zazakely zany. Takan'izay seho tamin'ny herintsy atosika. Ahoana ny eritreretinao fa isan-kerinandro ny vaovao rehetra izay mivoaka amin'ny tambajotra sosialy dia fanolanana avokoa no mameno ny vaovao. Ny fitondram-panjakana moa naka an'le fanapahan-kevitra hoe ndao fa anao famotsirana simika, na hoe castration simika zany. Ngadevitra be iny. Fa arakaraka ny resahana an'izy koa vao maika isan'andro san'andro. Mahita olona ianao manolana ery, manolana gauche, manolana droite. Tsy tahotra tsenatra. Ohatrany tsy mampiotsona ny zalahy mihitsy le hoe votsirana simika. Dikan'izay inona zany ny vahaolana fototra hisakanana ny tsy isiany zany. Tahaka n'le hoe nanao campagne na kapoty fimailo tamin'ny fotoanandro ny fitondram-panjakana satria tafiditra tao anatin'ny programme Clinton zany. De nisy financement mba iarovana amin'ny sida. De niparitaka manerina an'izao tontolo zao ny aminy hoe tokony hampiasa fimailo raha ohatra ka handry amina olona ivelona ny fanambadiana. Fa arakaraka ny partahan'le fimailo, le kapoty, na piroborobo na abetsaka n'le mpivarotena sy na ampijangajanga ny karazan'olona maro eto ambonin'ny tany. De ny hevitra fototra zany, expérience vécue de hoe inona ny tokony atao mba hisakanana ny tsy isiany zany. De mandeha à long terme tsika, na hoe any amina fomba fijery lavitra be. Satria mahantra le firenena, mahantra le olona eto Madagasikara, tsy mananasa, nambarantsika teo. Lasa manao course ludo, course vitsika, mitaingy tamboho, manisa mpandalo, manao dokera raha misy asa. Lasa mitaky vola amina lalan'ny ratsy. Zany sisa ny ataon'le malagasy amin'izao fotoana izao. Satria tsy misy ny politika na création d'emploi. Tsy misy ny politika mazava ahafahana mampananasa an'ilay tanora malagasy. Ary tsy voasoroka tsony ny fidiran'ireo sigara misy vitesy sy ireo trotrohana ary ireo rano mafy dozy tafiditra eto Madagasikara. Ny investissement betsaka miparitaka ho an'ny eto Madagasikara, isaky ny 2 metatra, 3 metatra, 4 metatra, 5 metatra, de ny fananganana bara, ny karaoke, ny kabaret. Alatsiny de be loatra zany amin'izao fotoana izao. De rehefa mamamo zay tsy mahavaolana anatin'ilay problème isan'andro le toka, fa ny vola rany lany, na le sigara misy vitesy, de lasa mikaroka zavatra hafa amin'le filan-dratsy zany. De zay ny tairitsika ato anatiny tony fandarany tony hoe ianareo fitondram-panjakana sarotiny rehefa resahana ny aminy hoe tany tsisy fanjakana eto Madagasikara. De mba manekenareo an'izany hoe tena ohatry ny tany tsisy fanjakana tokoa eto Madagasikara. Satria raha tamy misy fanjakana eto, voasoroka daholo ny zava-doza sy ny zavatra rehetra zay miparitaka sy mameno ny tany repoblika Madagasikara. Fa matoa zao zavatra no mitranga, tsy ahitana le présence de l'État. Ny présence de l'État de zao misy tompona andraiky mpanjakana miasa
manao fanarenana ny saina simba, manao tatsoroka ara-panahy ara-tsaina ny malagasy kivy siketraka am'izao fotoana izao, manao tantsoroka ara-materialy sy ara-bola andro malagasy zay tsy manako ankoanina ary tsy mahita letsony ivelomana sy hipetrahana am'izao fotoana izao, manao tantsoroka ara-teknika ahafahan'ny malagasy mahazo herinaratra ka mba hamokatra araky ny asa tanana tandrify azy. Mpanao virazy metalika izy, poissonnerie no ataony, mpanao volo io, mpanety kely tsotra io, mpanao clarinety io, mpanao yaourta kely tsotra io, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy miaina araky ny tokony ho izy tsony fiarahamonina sy ny fiveloman'le malagasy. De any satria mikiky le fahantrana mafy be mahazo an'ilay mpiray-tanindrazana amitsika, de lasa mananao foana daholo ny akamaroany. Ary io phénomène sarotra ny isan-kanana an'io, raha tsy manana fahefana no afaka mandray andraikitra am'izay. Izy ny manana fahefana ny fitondram-panjakana, izy ny manana an'ilay fahefana afaka mibaiko, afaka manasazy, izy ny manana an'ilay fahefana afaka manetsika ny vola, fa izy ny manana fahefana afaka mampiasa mpitandro ny filaminana sy ireo tompon'andraikitra rehetra eny amin'ny sehatra samy hafa eny akandraikitra tandrify andreo voakasika. Ka hitaiza sy amme antoka an'le mpiarabelona mba tsy ho tonga any amina zava-doza tahaka izany. Ataon'ny antokotiko Madagasikara moa zany samy mba mandray andraikitra ho an'ny tandrify azy ny mpitatana sy ny mpitarika. Ny antony zany rehetrarehetra zany de tsotra fotsiny ihany, tsy afaka mamorona asa tompon'andraikitra ato anatin'ny antoko na ny olom-boafidy na birao politika, fa ny anataon'izy ireo de tsotra fotsiny ihany, mizara fiofanana am'ireo tanora mba hoentin'ireo tanora mikaroka, zany hoe manome fitana fa tsy manome trondro. Ka rehefa miparitaka zany le fiofanana amin'ny endriny maro, na fiofanana miopo trondro io, na fiofanana miopo akoho, na fiofanana miopo kisoa, na fiofanana manao montage na projet hoe ahoana ny fomba fanoratana resaka projet tetikasa, na fiofanana momba ny zaitra, na fiofanana momba fiompiana tantely sy ny sisa sy ny sisa, de zany ny azon'ny tompon'andraikitra anatin'ny antokotiko Madagasikara atao. De rehefa mahazo an'izay vatsy zay ireo tanora de lasa izy mikarokaroka satria mena azy le esprit entrepreneurial hoe ndeha hamokatra, ndeha hanangana orinasa. Zany ny tantsoroka antsara biriky amin'ny fiarahamonina entin'ny tompon'andraikitra ny antokotiko Madagasikara, ary manao an'izany ohatra am'izany ny eny amin'ny distrika na Tsimondrano. Resahantsika zay rehefa aveo fefeto akaiky eto ny député Alaina Tsimbazafa. Miarahaba Andriamatoa sy olo-mahamboaka. Miarabanao namana faniry ary mananitra ihany koa ny arahaba ho an'ny voaka malagasy zay manaraka nyity fandarana miara-manonja androany talata ity. Miarahaba tompoko. Député Alaina Tsimbazafa, mialatsiny aloha fa somary mibatoerana kely tamin'le trangarato sosialy. Mino fa tsy ho bedin'ny député ary anaka minitra vitsivitsy, fa mino koa fa manakambary ianao amina trangan-javatra ohatran'ireny. Tena marina tokoa faniry ny zavatra nambaranao teo satria maro be zany ny taraina ny anivon'ny fiarahamonina am'izao fotoana izao am'izay lafiny hoe morongatra tanteraka ny anivon'ny fiarahamonina ity sehatry ny hoe fanararotana ranofo atao amin'ny zaza ity. Efa nambara teo ny fisian'ny lalàna eto amintsika, nisy ny fanapahan-kevitra noraisina teo anivon'ny anteny Merarotota, miandry ny fampiarana moa zany tsika kanefa na izany zany de hita namana faniry fa any amin'ny toe-tsaina ny tena ilaina miova, afahana zany miala tsikelikely am'ireny olana zay hita fa mangeja ny tsirairay ireny. Ka antenaina fa izao fanentanana entitsika eto anivon'ny fandarana zao dia isy fiantraikany am'ireo olona zay nanaraka ny fandarana mba ahay ifetena manoloana n'izay le hoe fitsiritana ny zava-misy eny ivelan'izay, indrindraindrindra amin'ny hoe zaza tsy manan-tsina ankehitriny no hiaran'izay herisetra ara-nofo izay. Ankoatr'izay namana faniry de atao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano tsika no miresaka. Nambaranao teo moa hoe te hanovotsika makany Madagasikara ho tsaratsara kokoa.
ho anay manokana de efa mitodika makany am'izay le hoe fiomanana amin'ny fifidianana zay ary zay fiomanana amin'ny fifidianana zay a dia vao ny am tamin'ny alahady lasa teo zao a de tsara ny manamarika fa tena nanao fivorimbe mihitsy zay a irahan'ireo tompona andraikitry ny tiako Madagasikara rehetra atao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano raha ao moa ny namana teknisianina afaka ny andefan'izay a de hitanao zao reo a ny tompona andraikitra eo anivon'ny distim ny comtim ny foktim rehetra ao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano nandeha ny adevitra manoloana ny hoe te hanafaka amin'ny Madagasikara am'izao gedra zao itsika amin'ny lafin'ny fahatrana sy ara-tsosialy maro zay hita fa tena tsy afahamanoatra zany raha ny zava-misy am'izao fotoana zao miara-ny adevitra ny rehetra mahakasika an'izay le hoe fiatrehana ny fifidianana zay satria raha ny zavatra hita am'izao fotoana zao a de ny lalana makany am'izay fiatrehantsika fandraisantsika anjara amin'ny fifidianana zay a no lalana sady ara-dalàna no ara-drariny ahafahantsika mandray an'izany hoe fahefana etonivon'ny tanin'ny repoblika amin'ny Madagasikara ka tao anatin'n'io adevitro namana faniry de tsara ny manamarika fa ao anatin'ny fahavononana ny tompona andraikitra ary antsoroka ny lafin'ny fanentanana maro samihafa mahakasika izay fifidianana hatrehantsika izay efa nyresahana teto anivon'ny fandarana teto a herinandro vitsivitsy zay a zay le hoe nandray fanapahan-kevitra ny antoko tiako Madagasikara ny fandraisana anjara ary ao anatin'ny antsony hoe vondrona firaisankina no andraisana anjara am'ty andray mitoraka ity eo anatin'izany fifidianana solombavam-bahoaka sy ny be ny tanàna ho avy zany a dia ao anatin'izay fanomanan'izay no resahana tao anatin'izany dinika zany a ny tsy tokony anaovan'ny tsiraray a ambany-javatra an'izany hoe fanamarinana ny anarana ao anaty lisym-pifidianana zany torak'izay ihany koa tao anatin'ny adevitra ny fanazavana mahakasika any hoe amin'ny fotoana ahoana no tokony iverenan'izany lisym-pifidianana zany eny anivon'ny fokotany tsirairay ahafahan'ny olona manamarina manahoana ny kara-pifidianana ary indrindra ny fanaraha-maso ireo dingana rehetra zay fizoran'izany fifidianana zany zava-dehibe ny fifampiresahana namana faniry tao anatin'zay satria rehefa niona tamin'ireo mpikatroka reo zay a dia hita tokoa fa maro ny fanontaniana zany mipetraka ary fanontaniana ilambaliny ka matompona andraikitra ny antoko ety anivon'ny distrika e manana didy sy manana andraikitra tokoa mitondra an'izay fanazavana izay ka hita sy tsapa zany taorianany fionana fa vonona tanteraka raha ho an'ny Antananarivo Atsimondrano niza ho kandida mipetraka eo de ny rafitra rehetra ny fotony a de fa mirindra sy milamina am'izay fiatrehana ny fifidianan'izay ka antenaina moa zany fa iny fionana zay natao tamin'ny alahady lasa teo iny a dia mitondra hery vao ho an'ireo tompona andraikitra samihafa noho ny fahalalany an'izay toromarika azo tao anatin'ny fionana anentanany a ny vahoakan'ny fotony hiatrika sy handray anjara ao anatin'izany fifidianana zany ka napetraka ety aloha le izy zany hoe mbola roa volana me alohan'ny fifidianana de fa nasaina ny jery ireo mety olana samihafa sy ny nanolorana zay paikady tokony irisona ihany ko zay marena moa fa tsy de filaza eto angamba zay paikady zay a zay indrindra fa nanomezana andreo toromarika azy paikady a mba ahafahana miatrana zany a eny fotony a manoloana an'izay a mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianan'izay ka eto a no ampitaina amitsika rehetra zany a fa ananany zany tompona andraikitra isatsokajiny eo anivon'ny distim ny comtim ary ny foktim atao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano zay ivondrona ny commune enina amby roapolo am'izao fotoan'izao a izay hoe fiomanana tanteraka ao anatin'ny fifidianana izay misy zavatra lefako any amin'ny tanjona zany a satria miresaka am'izay moa zany tsika vetivety tanjona de mba le fasokely satria efa mandeha zany le fanamarinana am'izao fotoana zao a ny mombamomba atsika eny anivon'ny fokotany a de tsara ihany ny andraisana zay satria ny fandarantsika moa de miezaka tsika zany a député Alain Ratsimazafy a mizarany
vaovao de aparitatsika mihitsy lizy satria raha ny nambarany seny azafady indrindra ao amin'ny petsiny zany de hoe mandritry ny 20 andro atao anatin'ny volana martsa de amarino ao amin'ny lisitry mifidy ny mombamombanao jere ihany koa zany a ao amin'ny www.ceni-madagascar.mg na koa manatona miboroapokotany mijery ny lisitra natota vonjimaika misy impression na lista vonjimaika zany eny amin'ny fokotany eny a de apprécier antsika ijery an'izay a mandritry ny 20 andro anatin'ity volana martsa ty raha sanatrika sendra latsaka ka tsy tafiditra anaty lisitra ianao mbola azo atao ny mangataka fisoratana anarana zay zany zava-dehibe averimberentsika mihitsy zay député Alain Ratsifandravy a ho atsika zany zay maheno ny fandaratsika satria tsika ao anatin'le fanaitanana zany a de zao manana 20 andro zany am'ty volana martsy ty hanamarina ny mombamomba atsika zany ao anatin'ny lisitry mifidy na azo atao ihany koa ny mijery amin'ny alalany www.ceni-madagascar.ceni-madagascar.mg na ihany koa zany tonga de manatona ny boroapokotany a mijery a ny lisitra natota vonjimaika misy lisitra vonjimaika nalefa eny amin'ny fokotany eny zany rehefa noraketina atao anatin'lay fanoratana anarantsika de nampidirina ao anaty lisitra vonjimaika am'izay zany reny anarany reny teny amin'ny fokotany de mila jerentsika marintsika lizy ka zao raha sanatrika sendra latsaka ka sy tafiditra anaty lisitra zany a de mbola azo ataony mangataka fisoratana anarana averiko tsara raha sanatrika sendra latsaka ka tsy tafiditra anaty lisitra ianao a de azo ataony mangataka fisoratana anarana tsara be no mitondra an'izay fanamarian'izay satria hiatrika fifidianantsika io ary rehefa hiatrika fifidianantsika io zany a dia ny moyen rehetrarehetra ahafahantsika mampiasa an'le safiditsika amin'ny alalan'lay lisy mpifidianana zany voalohany indrindra no tokony arahantsika maso rehefa manara-maso tsika rehefa mahafantatra ihany koa tsika fa ao ny anarantsika dia zao miomana iandro n'lay toromarika mialohan'lay fahasiva am'roapolo volana me ary iomana ihany koa miandro ny toromarika ho tanterahana amin'ny fahasiva am'roapolo volana me satria amin'io ny daty voatondro hanatanterahana fifidianana sy olo-mavimboaka ho an'ny eto Madagasikara député Alain Ratsifandravy zay indrindra no nahatongana manafaniry nitarika n'iny resaka iny ety am-piandohana satria zava-dehibe ny vaovao zay nampitain'ny CENI mahakasika an'izay le hoe mbola fahafahany tsirairay manao an'izay fanamarinana sy fanohizana ny fisoratana anarana ho an'izay tena mbola tsy ao anatin'izany lisitra izany ka tsy tokony andriandritsika zany fotoana anankiray a anehoantsika an'izay le hoe fitiava-tanindrazan'izay ary indrindra ny faniritsika am'izay fanohizana anytolo le fanatao atr'izay ny fandrombahantsika ny fandresena ao anatin'izay fifidianana rehetra ho avy ahafahantsika manova marina an'ity firenentsika ity dia zay ngamba faniry a no azo ambara mahakasika ny resaka fifidianana fa afaka mijery loha hevitra hafandraitsika indrindra mahakasika an'ity tsy fandrimpahalemana ty ndray a no hitako fa anisan'ny zava-dehibe avy eo ay fa zao misy zavatra ty fandraindraiky am'izay ihany député Alain Ratsifandravy ity manko zany zao manahirana atsika raha azony tanjona lefa le sary avy any Sambava satria misy an'ity sary ty zany miparitaka avy any Sambava tompon'andraikitra ao anatin'ny gouvernementa zay ministry ny aty tany mihitsy a no miparitaka any ity sary ty ito zany zao mba tsara ihany azavaina zany hoe misy fiarakodia zany hitatsika am'izao fotoana zao a de misy sary ministry ny aty tany a de io ny anarany io de tsy fantatra aloha zany ty fiarakodia ty zay katikaty reo na anao inona io na anao inona na miasa manao lalana io na miasa manatitra fitaovana ho an'ny tanora na ho an'ny vehivavy na mivezivezy makaiza fa amitsika de hoytsika hoe tsy tongatonga ho azy tony fiarakodia misy sary minisitra tony tsy ny anara-minisitra satria tamin'ny heritaona zany ho atsika tato amin'ny fandarina miara-manonja de efa nahafantatra fa mety hirotsaka ho kandida ho sy olo-mavimboaka le ministry ny aty-tany ary raha mifantatra azy de zao tohatry manana fitaovatserasera any amin'ny faritra varatry ny nosy iny le ministry ny aty-tany zavatra andrasana inge ho an'mpitiavanao anatin'ny gouvernementa de zao hoe inona ilay lahara-pahamehana 100 andro
tsy maintsy ho vita lay resahana ao anatin'ny filakevitry minisitra ary filakevitry minisitra iny efatra zay no nahitantsika ny tatitra député Alain Ratsimbazafy reo hoe 100 andro asan'ireo ministera eo anivony zany gouvernementa Tsay Kristia nanomboka tamin'ny janoary 2024 ity zany fa tsy de zay loatra ny taratra hitantsika am'izao fotoana izao fa le fiomanana lay ministra ao anatin'ny gouvernementa hiatrika fifidianana satria mazava ho azy raha reny sary reny zany de azontsika antoka zany fa ho kandida le ministra ary efa mandeha zany feo zany efa miomana an'izany izy sy ny ekipa ny any ambadika any maray an'izany vaovao zany tsika ho an'ny distrika ny Sambava de mba miteny ihany tsika ny amin'ny hoe sarotrarotra misy andraiky mpanjakana am'izao fotoana izao satria andraikitra goavambe eo anivony zany ministera ny atany zany mife chef district sy préfet zay manana anjara andraikitra manoloana ny fifidianana eto Madagasikara solo tena mpanjakana miaraka amin'ny anivony chef fokontany ny délégué samihafa nivon'ny arrondissement akoatra ny rafitry ny seni zany de misy asa hoya ataon'ny fokontany délégué d'arrondissement ataon'ny chef district ataon'ny préfet zay ministera ny atitany miandraikitra zany mivatana dia zany misy apahana andraikitra zany amin'ny fikarakarana fifidianana an'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera fa misy andraikitra mivatana tandrifin'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana amin'ny alalan'ny seni de hafahafa ihany zany mahita an'le hoe eo am-perinasa lay ministra manao ny asa-panjakana mikarakara an'le fifidianana miaraka am'seny araka n'izay tandrifina andraikitra sahaza an'le exécutif kanefa miomana fa ho kandida ihany koa izy ary reny fanohana sary reny ange manahirana za tena miteny amitsika mpanaraka amin'ny fandarana fa raha to ka nisy olona tato amin'ny mpanohatra namoaka fiarakodia misy sariny ohatrany reny de misy ny anarany mino fa efa aingana ny sasany namoaka ny didy amandalana maro samihafa mififidianana na mandrara amin'ny famoahana sary sy anarina tahaka ireny manahirina l izy député Alain Ratsimbazafy ary zay no mahatonga atsika zany manaitra raha ohatra moa ka tsy zay le tetiky le ministra de afaka mitondra fanazavana izy ny amin'ny hoe tena tsy rotsaka na hoe justiny mba tsara ho fantatry ny vaoaka fotsiny fa tany fiaviko any tany razako any mba manasoa arak'izay mba kely men'Andriamanitra ako ho an'ny vaoaka anatin'ny distrika zay ny aviko zavatrafo zany fa raha ny vaovao raintsika dia anisan'ny ho mpiazakazako mpifaninana izy ka manahirana ihany zany satria mbola mitazona andraiky mpanjakana izy am'izao fotoana izao député Alain Ratsimbazafy zay mihitsy no tena manahirana eto amintsika ao anatin'izay le hoe fampiasana ny fahefa-mpanjakana zay amina anton-javatra manokana ho an'ny tenany zany amin'ny hoe firotsahako fidiana fantatsika fa misy didy amandalana mifehan'zany ary izy raintsika hoe tompona andraikitra voalohany am'izay fanajana ny lalàna zay indrindrindra ny hoe didim-panjakana zay avoaka ny ministeran'ny atany no indro hitantsika am'izao fotoana izao fa raha ireny sary reny aloha namana faniry dia manahirana no mijeren'ireny satria lasa ilay tena tompona andraikitra heverina fa tokony ame ohatra tsara ho an'ny hafa indray no indro mampivandravandra ny rehetra mahakasika an'izay fampiarana ny lalàna sy atao hoe fiarovana ny sy mifanajana ny lalàna misy eto amintsika zay efa elaela tokoa zay no nandrenesana ny hoe misy tompona andraikitra ambony ministra maromaro zay irotsaka hofidiana ho solombavam-bahoaka tsy maninona ny hoe firotsahany saingy kosa aleo ao anatin' zany fanajana ny lalàna velona zay ary fifanajana ihany koa am'ireo olona zay mba mieritreritra mpanao politika na olotsotra mieritreritra ny handray anjara ao anatin'izay fifidianan'izay satria raha toy ireny zany no zavatra mitranga dia efa ahitana taratra sahady ny hoe atraiza indray ny mety ho fitongalana nireo tompona andraiky mpanjakany any fotony ary atraiza ny fampiarana ny antsoina hoe tsindry zany am'ireny any fotony ireny manodidina n'izay fifidianana ho avy zay mampieritreritra zany ary eo lay tsy mampilamina matetika any fifidianana eto amintsika ahitana an'izay tsy fanarahan-dalàna zay kanefa ny senindry indrindrindra de mitazapotsiny amin'ny matompona andraikitra voalohany azy manoloana ny fifidianana eto Madagasikara tena manahirana satria
ohatrany hoe miafiafy veny seny raha tokony hiteny zay zany le manahirana atsika raha ohatra zany zao nde ataoko raha ohatra mihitsiny député Alain Ratsimazafy ohatra hoy aho mieritreritra fa mbola handray anjara ny fifidianana ho avy eo ka efa mampiasa ny fiarany de manisy ny sariny de manisy ny anarany de mivezivezy amin'ny distrika na Tsimondrano ohatry ny hafahafa ihany zany azoko antoka député Alain Ratsimazafy fa tsy maintsy mivoaka tamin'ny tambajotra sosialy ary tsy maintsy ny tairo ny mpanohana fitondrana hoe mangala dimy elo ny fotoana indrindra moa raha sonasoratra le izy am'le fiarako de miasa ho anao ka raha misy tompon'andraikitra zany zay le hoe ny fifidianana tompoko tsy natao ampomba ny fitondrana irery ihany fantatra fa sahirany ianareo mbola miady hevitra be nareo ao anatiny eo na nimezaka ihany ary manafina fantatra ny gegera interna anareo ao fa zaho aleo mba hitovy ny fomba fampiasana ny lalàna ho an'ny rehetra raha ohatra kefa azo atao mampiasa fiarakodia misy sarina kandida sy misy soratra na kandida de zao tokony ataon'ny kandida rehetra zany manomboka zao raha ohatra hoy aho fa raha ohatra ka mbola tsy azo atao le izy fa hoe tena miandro depara mazava tsara fa mbola mijanona eo amin'ny logo ihany aloha logo ara manahirana ho an'ny sasany de tokony mba tena apetraky ny eo anevony seny mazava tsara ny fitsipidalao fa tsy misy mahazo tombony melo any lalao zay tokony iaingana ao anaty ora mitovy sy daty mitovy zay ny tena manahirana am'ty raharaha ty ka mino sika zany fa ny zavatra nyresahantsika teo de everitsika député Alain Ratsimazafy zany fa mba hanova ny fomba fiasa hanova ny fomba fijery eo anatin'le fitondram-panjakana tsy misy misakana mihitsy ny amin'ny fandrina na ambition tsirairay avy fa raha ohatra ka tompona ndraiky mpanjakana lehibe anao manana ambition de zao every no rariny sy hitsiny mametra-pelany ianao de ataovy zay tianao atao ho anatin'ny fanomanana fa ohatry ny hafahafa ihany mieritreritra ny amina hoe manana ambition hirotsaka tompona ndraikitra ao anatin'ny gouvernemanta kanefa sady manao ny asan'le gouvernemanta no manao ny fampahafantarana ho amin'ny tenany any amin'ny distrika zay hirotsahany no manao ihany ko reo fampiasana nyreo fahefandalana maro samihafa de hoy sika hoe ohatrany tsy mitovy am'le égalité des chances sy lay resaka traitement an'lay candidat zay hisehatra anatin'izany tontolo zay le izy koa na manafanirra ohatra hoe ao anatina famorina ny mpikambany izy na salala am'izany anaty efitrano mety mba azo everiny any fitiangeny akalamanjana ny vahoaka rehetra zany de mahita ny fiara iny mandeha ary mazava ho azy matoy iny naseho ny sariny naseho ny anarany de natao mihitsy ampahafantarina ny vahoaka mialohan'ny fotoana zany am'izay fiatrehana ny fifidianan'zay ka izay mihitsy ilay tsy mety am'izao fotoana zao satria manana fotoana sy daty voatondrotsika voalazany lalàna dia tokony hanajainy zay ny ahafahana mahantanteraka zany andrenatsika hoe pré-campagne sy ny campagne reny ary ny tena tsaratsindrina de ny hoe tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny ministeran'ny atany no ahitana an'izany taratra tsy fanarahan-dalàna zany sady mampieritreritra momba an'izany tena mampieritreritra mihitsy le izy ary everina zany fa mba tokony isy andray andraikitra mifanandrify an'izany tsika raha miresaka an'izany akory tsy hoe filambany na hoe filanakisa na fititehite ny tsikerany le mpitondra fanjakana fa mba mieritreritra fotsiny tsika ny aminy hoe ataovy ora mitovy amin'ny daty mitovy sy amin'ny fotoana mitovy sy andro mitovy ny iangana fa aza mangala dimy alohan'ny fotoana zay ihany ny tadiavintsika fa matoa nakandraikitra ny antoko politika dimy hivondrona ao anatin'ny firaisakina ary nametraka ny antotantaratasy any amin'ny ministeran'ny atitany vonona hiatrika fifidianana ary androtsaka kandida amin'ny distrika 7 amin'ny circonscription électorale zay ao anatin'le distrika 7 reo de tsy matahotra hiatrika an'izany lisitra firaisakina député Alain Ratsimazafy tsara ihany nanamafisana an'izay ambaratsika samafisitsika na manafaniry zay satria moa ny antoko tiky Madagasikara de ao anatin'le atsotsika hoe vondron'ny firaisakina efa nivelabelarina teto tamin'ny miara-manonja omaly mahakasika an-tanjona sy ny fomba niraisana ao anatin'izay vondrona izay fa efa manana fahavononana ny atoko indrindra reo vondrona atoko zay ao anatin'izay firaisakina zay
andrakotra am Madagasikara am lafiny solotenan'izy ireo am'ty fifidianana solombavam-bahoaka ity tsara aloha manamarika an'zay ary zay mihitsy no anentanana ihany koa ny vahoaka malagasy ny mba hahay safidy marina ny olona zay iverina sy mendrika ny handray ny atao hoe fahefana avy any amin'ny vahoaka ka hitondra ny feony amin'ny reo etaeta maro samihafa eo anivo mpanantanteraka zay tsara ihany moa na manafaniry satria manazava ny mpanaraka ny fandarana inona marina moa no tena ndraikitra zany solombavam-bahoaka zany satria indraindray koa tsika dia somary alay-panahy ihany mandiso an'izay ny anivon'ny fiarahamonina amin'ny hoe fa zatra amin'ny fahitana olom-boafidy anankiray de veriny olona foana fa ho mpanamboatra lalana mpanamboatra sekoly mpanamboatra foto-drafitrasa maro samihafa ny solombavam-bahoaka dia tsara aloha ny manipika fa voalazany lalàna mazava tsara ny zany hoe andraikitra ny solombavam-bahoaka zany anisan'zany no hoe ny solombavam-bahoaka ny manao ny lalàna ny solombavam-bahoaka ny manara-maso ny asan'ny gouvernemanta ary amin'ny maha solombavam-bahoaka azy zay dia anjara ny solombavam-bahoaka no mitondra ny feon'ny vahoaka manoloana ny fahefana mpanantanteraka zany hoe ny anjara ndraikitry ny solombavam-bahoaka zany amin'ny akapobeny de tsy ahitana taratra manoloana an'ireo asa toy ny foto-drafitrasa no resahana teo aloha ireo fa mifototra indrindra amin'ny fametrahana ny lalàna ifeny ny tany repoblika Madagasikara ary natao an'izay le hoe hanara-maso ny asan'ny mpanantanteraka zay izy indrindra ny gouvernemanta zay no mahatonga an'le atsotsika hoe fifanatrehana eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo solombavam-bahoaka rehefa ao anatin'ny fivoriana ara-potoana dia misy foana zay fifanatrehana amin'ny gouvernemanta zay ataon'ny solombavam-bahoaka mba hisinolay fitondrana ny etaetantsika vahoaka manoloana ny mpanantanteraka na ny gouvernemanta zany ary handraikitra lehibe izay tsara homariana zany de izay le hoe ny solombavam-bahoaka iray de manana handraikitra ny vokatry le fanara-maso zay de afaka tsara mihitsy mitondra ny tsikera raha toka hita fa misy ny tsy fahatanterahany gouvernemanta na mpanantanteraka ny asany mifanandrify am'izay hoe efa lalàna lany teny anivon'ireo anteny mera rototo ireo anisan'zany ohatra ny hoe misy ny lalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana raha voalaza ao anatin'zany teti-bolam-panjakana zany fa tokony hisitraka na maro-bola sahala am'izao ny departemanta anankiray dia tsy tokony hisy tsony ny raisitsika hoe tsy fanarahana an'izay satria lalàna iny ary lany teo anivony ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doolona zay mivadika ho tanterahana eo anivon'ny fahefana mpanantanteraka ka raha isafiditsika am'izao fotoan'izao an'zany hoe solombavam-bahoaka izany dia tsara aloha no mahafantatra an'izay andraikitra tandrifo ny solombavam-bahoaka izay dia ny faharo manarakaraka an'izay de raha tsika mahalala ny hoe inona ny mety azo andraisana ny hoe fepetra samy hafa zay tokony ametrahana ny fitokisana amina olona anankiray ka zava-dehibe ny hitondrantsika an'izay fanazavana satria tsy ho ela zany fa 7 ny volana me zany na manafaniry miazakazaka satria de manodidina ny 2 volana maherikely eo tsika sisa de ho tonga zany vanim-potoana zany ka tsara ny fampitana ihany amin'ny vahoaka malagasy mahakasika izay mbola fifidianana ihany no resahantsika député Alain Ratsimbazafa asa moa izy ity fa betsaka ny fanakanana ny fanamariana ny fanehoan-kevitra ny seho teto Antananarivo renivohitra mikasika amin'ny fomba fitantanana ny ty tanàna Antananarivo renivohitra ty tsy nahavita azy ary tsy nahatohatra amin'izay fanakanana zay ary tsy afaka nitondra am'le tena hoe fahaiza manao na tsy mahay manao mihitsy aza lay mpitatana ny tanàna Antananarivo renivohitra raha ny zava-misy ny ainana teto nandritran'izay efa taona zay tsy verenantsika tsony angambany ny amina hoe tsy voaroaka ny fako simba ny lalakely ary tsetsina reo lakan-drano marobe teto Antananarivo renivohitra ary tsy verenantsika tsony angambany ny olana nateraky ny parkina ny olana nateraky ny fivarotana etsero ary ny olana nateraky ny le hoe misy fantofana tany zay tsy ampiheverana eto Antananarivo renivohitra
fa nefa rano moa zany de nesorona teo anivony fitantanana tanàna Antananarivo renivohitra lehibe ny tanàna ary nafindra any anivona ministera goavambe de ministera ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana ministera ny fanajariana ny tany zay ngambany de tamin'ny herinandro nisy fanoloana PDS fametrahana marimarina kokoa PDS zay loholon'ny Madagasikara voatendry no nitendrena ho PDS na président de délégation spéciale iny moa adevitra be mihitsy ny hoe ohatrohatry ny ahoana no atao PDS de misy fikitehana hatramin'ny lalàna mihitsy aza de misy fandaminana an'izany nakatoavina teny anivon'ny HCC rehefa nitondra ny fanamariany samihafa ny teo anivon'ny mpanatanteraka dia nakana ny hevitry ny HCC de PDS tsy mpiasa-panjakana zany PDS zay avy lo olona zany no mandray sy mitatana izany tanàna Antananarivo zany fa voamaly zany no niarana nangatsaina ny PDS vaovao ary taorianan'izay de nisy ny famindram-pahefana de nisy avy hatrany député Alain Ratsimbazafy fanolorana fitaovana ho an'le tanàna Antananarivo renivohitra de ho vakiko amintsika le izy natolotra zany tamin'ny fomba ofisialy omaly io zany fitaovana vaovao ary fomba avy amin'ny tetikasa japonais Zika io moa zany le Zika de tena miara-miasa amin'ny Madagasikara misy la coopération japonais zany inona daholo le izy camion multiben misa 2 io izy io camion ben misa 9 ho fitaterana ny fako izy GPS camion ben misa 2 iasana ao an-dralanitra bulldozer iray excavateur misa 2 tabapako misa 720 pick-up 2 kodiaran-droa tsy mataho-dalana misa 8 ary ireo kojakoja rehetra ilaina ny fikojakojana sy fanamboarana ireo fitaovan'ireo io izy io zany de nambaran'le filohan'ny repoblika fa hoe tsy misy fialan-tsiny azo atao amin'ny tsy fahafahana mandroaka ny fako ho ny filoham-pirenena de omena 10 andro farafahatarany ny filohan'ny délégationna manokana avereny tamin'le izy teo tanjona azafady mena 10 andro farafahatarany zany ny filohan'ny délégationna manokany tanàna Antananarivo anadio ny tanàna ary anala ny fako ity fanomezana fepitaony ty moa zany de efa fantatrika hatram'izay ny ministry mivarotra tamin'ny andro ny kapoka de mena 3 andro tamin'izay tsy maintsy ahita vahaolana ny tamin'ny andro ny ratsikitsiky lay resaka ndao iasa de mena ihany koa ny amin'ny hoe tsy maintsy zao volana dia foana tanteraka ny délestage ary de nresahana tamin'izany fotoana androzany mihitsy ny amin'ny hoe anoany amin'ny afaka enina na 9 volana anoany de mbola misy ministra zay hoe mitondra azavana koa ny amin'ny hoe tsy maintsy voavaha anatin'ny 3 andro io de ty ndray zany 10 andro zany tsy maintsy madio ny tanàna de miditra tsehatra misy le filohan'ny repoblika ary rehefa miditra tsehatra va amin'le fitaovana omeny Zika itsika zany mbola tsy mahaleo teny zay le tiako tenena hoe aza miresaka souveraineté nationale raha mbola mpangatadava satria ianao zany tsy maharoaka amin'ny fakonao raha tsy mangataka fanampiana avy any amin'ny Zika de mahazo camion multiben ianao mahazo camion ben ianao de mahazo camion ben ihany koa ampiasaina ny andralanitra bulldozer excavateur zay le izy azo antoka zany fa hatramin'ny fafasiny sobika ary mbola angatahana raha izao fandehan-javatra drony jerevantsika na efa nangatahana mihitsy aza satria akaiky le fividianana ary ao anatin'ny enjeu ngeza be amin'ny volana novambra ny fitantanana ny tanàna Antananarivo de mihetsiketsika manao an'ilay mpimaso any voaka Antananarivo lay fitondram-panjakana de miditra tsehatra le filoham-pirenena satria tsy nahavita mission lay be ny tanàna na inandretsy etoaina zay nalefa any amin'ny aménagement am'izao fotoana izao de mahazo baiko hatramin'le PDS hoe 10 andro io tsy maintsy madio ny tanàna asa aloha maninona tsy niterena lay be ny tanàna teo aloha fa rehefa tena diniantsika nge iverena kely ty ny archive tsy voazao nisy fitaovana azony zany tanàna Antananarivo zany député Alain Ratsimbazafy de iverina kely manko raha ny tanàna Antananarivo ny resahana de iverenako mihitsy ny ty satria misy fanazavana maro samihafa zany efa azo ny tanàna Antananarivo tamina resaka fanampiana
ohatra tam'izany zao de zao ny produire zao na hoe projet de développement intégré et de résilience du grand Antananarivo dia efa namme ihany ko fanampiana ho an'ny tanàna n'Antananarivo namme camion ben izy ao anatin'izany de tsarotsika le camion ben fotsifotsy reny a tsara tare nisy tamizy reny le nitondrana le namana tao amin'ny Baréaly tamin'le ndraisina ary misy fitaovana hafa akoatriny reny zany ahafahana zany manadio tanàna sy manao an'le curage maro be ny fitaovana misy ara groupe tsy fantatro izy iny groupe na karana amy tantana azy na me fitaovana ihany ko zany ahafahana mandroaka sy manala an'lay fako teto Antananarivo zany hoe raha fitaovana zany raha camion de efa maro be ny namme tsy nivoaka tamin'ny volany commune n'Antananarivo tao anatin'ny budget fa misy famomezana ary misy ihany koa avy amin'ny fitondram-panjakana misy camion am'ireny orange reny maro be tsy fantako hoe fampirin'ny camion efa azony commune urbaine n'Antananarivo ty fa de zao ampina foana le commune urbaine n'Antananarivo reny voatra fa tsy mahavita mission manadio tanàna fa vao mainka ara ratsy ny toerana zao tontolo zao misy a Madagasikara manerina zao tontolo zao voalohany izy aty Afrika ary fahatelo izy maneran-tany amin'ny fahaloton'ny tanàna de miditra atrehatra le filohan'ny repoblika satria mahafantatra ny enjeu fa tsy ho tafaverina eo amin'ny tanàna n'Antananarivo ny candidat volomboasary de mandrilika misy le président zany manolotra an'le fitaovana avy any amin'le japonais avy amin'ny Zika satria mahafantatra izy ny enjeu le fifidianana ho avy eo ka raha vototra Antananarivo renivohitra de ny fanjakany mihitsy no sahirana rehefa lasa mpanohatra Antananarivo renivohitra ary azo antoko zany satria mahafantatra mivaoka hoe tsy mahavita mampandroso sy mikarakara n'Antananarivo renivohitra le volomboasary député Alain Ratsimbazafi ndao jerentsika ny folo andro voalazana manafanify ijerytsika hoe atraiza mariny zany faiza manao an'ity PDS vaovao ty fa ho ana manokana kely ny finokana ny fomba fiasan'ireo hatramin'izay satria ny zavatra misy hitatsika dia ao anatin'ny fisehosehoana ny betsaka fa le tena fanatanterahana asa zay mipakany amin'ny vahoaka dia hita hoe tsy tena mametraka ho lara-pahamehana n'izay tombontsoa ny vahoaka malagasy ary eto ihany koa nisy tomako ny sainy ny vahoaka an'Antananarivo hoe nampahoriantsika tao anatin'ny taona maromaro zay amin'ny fiparitahan'ny fako ao ny fanahina amin'ny lafi ny aretina maro samihafa fa rehefa ho tonga kay ny sehatry ny fifidianana de ilay mpitondra manana ny tedibola entina anatanterahana an'izany zay vao mody taitra entina ilazany zany a fa tsy mitsinjo velively ny tena hoe ahasoan'ny vahoaka an'Antananarivo maharitra ny mpitantana fa mijery fotsiny an'le hoe atraiza ny fomba ahitan'ny vahoaka an'Antananarivo saritsary-pahadiovana ao anatin'ny fotoana voafetra ka anjaratsika eto Antananarivo no mijery an'izany fa sy mandinika an'izany zavatra zany fefa nisy ny tantana teto ary tsy nahazo fanampindana tamin'ny fitondram-panjakana foibea fa afaka nanao ny asany tsara manadio ny tanàna na de nininana tao ara reo sakatsakana maro samihafa za miny fa mbola ny aina lavitra tsara noho izao ny tanàna n'Antananarivo tamin'izany fotoana zany ka ho atsika eto Antananarivo reny vohatra indrindra ataoko fa maro amintsika no mahatakajavatra sy mahalala ny tantaran'isy nandalo teto amintsika indrindra reo tompona andraikitra maro samihafa dia itsika no ametraka an'izay olom-piniditsika mendrika ny tantana an'izany tanàna zany amin'ny fotoana antanterahana azy fa raha izao zavatra hitatsika izao aloha na manafaniry de mazava ho azy fa tsy manana zany tsika fahafahana ny ividy fitaovana akory eny fa na de atao hoe asa tokana ao anatin'ny asa maro zay andreketan'ny tanàna Antananarivo zany fandraofana ny fako zany ary efa eo amin'ny tanàna n'Antananarivo mihitsy ny SMA fa tsy ohatrany taloha tsy ohatrany taloha izy io tany amin'ny ministeran'ny rano samva izy tam'izany samva ny anarany fa zao izy efa société mihitsy nge municipal d'assainissement ngamby izy zay société ka izay mihitsy no afahantsika zany amin'ity fandaran'ity sika
teto amin'ity toeran'ity tsika no nanaitra ny amin'ny hoe mamofona be aty amin'ny foibe ny MBS ny fako tetsy Anosipatrana. Ray volana mahery zany tena ny antsoatsotsika mihitsy isan'andro anandro satria saiki narary daholo ny akamaroan'ny mpiasa tato satria kofo n'ilay fako maika moa zany fa manodidina an'le fako teo de nitairotsika isan'andro san'andro de nefa rany nidina tsehatra ilay gouverneur zany de nanadio an'le tanàna. Eto zany tsika indray hiaraka anaramaso an'le 10 andro satria zany le PDS vaovao de tatantana anaraka an'le PDS zany ny fitaovana. Ary le fitaovana tsy mba hoe vola ny fitondram-panjakana malagasy madidio fa mbola avy amin'ny Japonia indray le izy re olona nge. Zay nge ho manahirana an'ity zavatra ty nandroka fako ary tsika tsy mahavita mamorona fitaovana ho atsika madidio fa tsy maintsy mbola mitady tolo-tanana tsika amin'ny mpiara-miombonantoka. Ka sarotra ho any resahana souveraineté nationale ho an'le olona zay miteny amin'ny hoe manana fiandriana amin'ny Madagasikara teneniny zany rehefa hiaro ny rambony tsy ho tapaka le fitondram-panjakana fa ilainy zany any amina sehatra maro samihafa raha ohatra ka ny tany be no anombinana saingy zao mbola tsy afaka amin'le hoe androrosy le firenena satria mangataka ko normal de nefa rany député Alain Ratsimbasafy masika de masika mifaneho-kevitra ilay ambassadrice ny vondrona européenne tamin'ny herinandro zavatra telo ny resahany resaka castration chimique io na famotsorana chimique tsy mifanaraka ny lalam-pandrenanareo ozy izy io zay fotsiny angeny teneniny tsy mifanaraka ny lalam-pandrenanareo io fa jerevo tsara zay ny teneniny de napiakatra ny sasany zay hoe aza tsabatsabahanareo fa rehefa lany lalàna ary nakatoavin'ny ACC de tsisy odivirana ntsony tsy azo odivirana ntsony fa tsy maintsy fampiarana. Faharoa ny resaka fera tsy tafavoakinareo amin'io resaka feraferanareo io satria tsy hita le vola lalana tokony maharitra 5 taona tsy maharitra fa tsy 5 taona fotsiny. Zao mihitsy ny fomba nilazany azy tamin'izay tsy mifanaraka amin'ny volana rotsaka ozy izy zay tokony hanamboaran-dalana eto Madagasikara ny fanatanterahanaareo an'izay asa fanamboaran-dalana zay. Zany hoe ny any ivelany de manara-maso ny asa ataon'ny gouvernement io manoloana n'ireny famatsim-bola maro samihafa izay omeny antsika firenena malagasy reny ary mijoro mihitsy ny masivoan'ny vonona Europeanina nanambara fa lasa mamparisarisa ozy izy reo firenena zay tokony hanampy amin'ny Madagasikara izao fomba fiasanareo zao. Zany hoe ahina ny tsy azahoantsika famatsim-bola na mahazo fa zara raha mahazo sisa ao arina noho n'inona noho n'ilay goragora amin'ny lafim-pitantanana ary indrindra ny fiahahina mihitsy hoe raha sorabola ohatr' zao kosa tokony havita tetika asa maro kanefa ny ahitan'ny vahiny azy de zara raha vita ny asa ary tsy mifanaraka amin'ny famatsim-bola zay omen'izy ireo ny asa zay vita zany etỳ toerana. Zay faharoa de mifahatelo le hoe misy flux financier illicite eto Madagasikara zany hoe vola tsy ara-dalàna mivezivezy fa mivoaka ny tena betsaka de ozy izy ny vola mivoaka ny anareo ny tena betsaka mihoatra ny vola zay omeny ny partenaire aminareo de lasa fond perdu hatramin'le resaka tetikasa lehibe eto amintsika zany zay angeny nentin'ny ambassadrice ny volony Europeanina fa zao voantso tenenivo ministeran'ny raharaham-bahiny araka ny vaovao voaraintsika lay masovo député Alain Ratsimbasafy midika zany fa tsy faly tamin'ny faneho-keviny fitondram-panjakana ary rehefa tsy faly tamin'ny faneho-keviny fanao aloha zany aloha de resantsika fanao zany rehefa manoto ena n'ilay fitondram-panjakana indrindra ny fiandrianana le faneho-kevitra ataon'ireo masovo nareo solotena vahiny miasa simonina eto amintsika dia mampiantso na manao rappel na manao an'le interpellation na tsy fantatro zay fomba ilazana azy lay tompona andraiki-panjakana am'ireny mpiasa vahiny na ireny tompona andraikitra miasa simonina eto Madagasikara ireny fa ny aminy hoe inona tamin'ireo telo ireo zany nanahirana an'le fitondram-panjakana satria anisany bomba be tamin'ny herinandro ny faneho-kevitra na tsy hoe ny voniny Europeanina iny fa na izany naty zany aza hoe fomba mampiantso
fa eo anatrehan'lay fahatra amin'ny madagasikara sy ny toeran'ny madagasikara tsy maintsy mandadilady eo am'ireo mpiara-miombonantika sy firenena vavety foana zany le firenena malagasy de la preuven' zany io hitantsika io hoe ny fomba androfana amin'ny fakoetantananarivo dia tsy mahaleo tena amin'ny fampiasana ny volany le fitondram-panjakana fa tsy maintsy mitady partenaire afaka anome camion benna afaka anome bulldozer sy ny sisa sy ny sisa député Alairatsimbazafy. eo indrindra mantsy no anamafisako kely na manafaniry no hoe neto amintsika amin'ny lafin'ny fanehoan-kevitra zany e na de fanahoan-kevitra hita fa mitombona aza reny zavatra nyresahan'ny vondrony européany reny ane zavatra rahantsika miaina eto madagasikara firifiry moa ny lalana nanokana-mbola raha tsy ilaza fotsiny aho hoe ny RN13 nanomezana toky ange zao aiza hoaiza ny fahavitany e ampan-dalana no mety hoe ty anao fa ny teny RN13 tsy vita nefa ny filoham-pirenena de nanambara fa tsy anao politika ntsony izy raha tsy vita io lalana iny mamenatra ange zany ary eo anatin'ny fitaka sala am'izany foana ny ainan'le vahoaka malagasy ary firifiry moa ny lalana am'izao fotoana zao no tena ahitana an'izay fahampitehana tanterak'izay ary sahirana de sahirana ny vahoaka malagasy mivezivezy mitondra vokatra sy mety mitsidika any am'ireny faritra samihafa reny dia hiary an'izay fahasahiranany eo amin'ny fampiasana ny lalan'izay miampy ko ny lafiny tsy fandriam-pahalemana zay mbola resahantsika na manafaniry rehefa aveo satria maro sy mirongatra koa zany zao ny fanafian-jiolahiny am'ireny lalam-pirenena maro samihafa reny noho izay faratsiny lalan'izay de tsy afaka mandeha amina vitesy tokony normal tokony andanany ny camion na ny fiara zay mandeha eny fa mijaikojaiko na ihany ko de tena hoe mandeha miadana mihitsy ao anatin'izay faratsin-dalan'izay misy mimpanararoatra mety misy mitrangany hoe misy ainana foy entana very sy ny sisa sy ny sisa fa le fanjakana dia tsy manana vina mihitsy mba hijerenany hoe ahoana ny amahana an'izany olany malagasy zany am'ty lafiny fifamoivozany ity fa tsy misy lalana na lalam-pirenena andehanantsika am'izao fotoana zao ka hoe mba tena manana an'izay fahatsaran'izay fa ny akamarony mba tsy tena mety lalam-pirenena ray sy roa sisa mba azo hivezivezena amin'ny apahany ka hoe azo andehanana fa ny akoatran'izay dia potika tanteraka ny lalana eto madagasikara ahoana nefa tony famatsim-bola ny indrindra omeny ny vondrony européaniny tony zay atokana ho an'ny fanamboaran-dalana sy ny sisa tsy tena mipakany am'ilay vahoaka malagasy mpisiraka an'izany fa ny vola fotsiny no mitosaka eo anivony kitapom-bola mpanjakana fa ny fanatanterana ny asa kosa de raha tsika mahita zavatra misy iainana am'izao fotoana zao tena mampalahelo niezaka ny resaka aloha hevitra maromaro misy tsika député Alairatsimbazafy tsika resaka teo am'ty fanilalana ty ay androany koa ka efa nisy tratra indray de nysotomintsika tao anatin'ny pejy ministera ny fiarovam-pirenena mihitsy le vaovao raha aztsika alefa tanjona manahirana ho a le zava-misy tsy haitsika ntsony fa maninona ary zao zavatra zao eny tany bekapaika indray trateky ny miaramila teo ampanaovana ny asa ratsiny ilay lehilahy iray tratram-body ompy teo ampanolalana zazavavy kely 10 taona tao amin'ny fokotany bekapaika voalohany kominina bekapaika ao amin'ny distrika ny tsara tanàna miaramila ao amin'ny BOA ty moa zany le baza opérationnel avancé ngamba raha tsy diso bekapaika nanao fisafona no nahita ity lehilahy ty teo ampanaovana ny asa ratsiny natolotra ny zandary any atoerana avy atrany moa ity farany zany ngere olona ny eto tanàny tena généralisé le fanolanana zany grave be le izy tena tsy fantatry hoe ahoana zany no ahafahana mampita fahalalana sy mitaizany tanora am'izao fotoana izao fa de maro le izy ary manahirana le izy député Alairatsimbazafy vaovaovo mitotona moa le izy noraisitsika tao anatin'ny pejy ministera ny fiarovam-pirenena de tonga de zaraintsika avy atrany afaka mitoy avy atrany zay député Alairatsimbazafy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny ty tsy fandriam-pahalemana manaraky ty ndrena manafaniry de zavatra miatra mihitsy atao anatin'ny distrika na Antananarivo Atsimondrano zay ao amin'ny commune Ambohidranoka amin'ny mahasolombavambahoaka ny tena de maray ireo antsy maro samihafa ary ihany koa mifampiresaka am'ireo tompona andraikitra ny fotony ny be ny tanàna sy ny tompona andraikitra ny fandriam-pahalemana ny zandary sy ny polisy zany any atoerana fa
tena morongatra de morongatra izy io tao ao a ataontsika hoe tao anatin'ny tapabolana teo zay a ny fanafian-jola eny amin'iny a commune Ambohijanaka iny mariana manokana fa efa nisy trano manodidina ny efatra zany zay ny voatafika ao ny tsena moa no tena akamaroan'izy ireo a voaroba ary lasa ny vola sy ny entana zay tokony amidy ao an-tsena eo ihany koa ny fanerena maro samihafa sy ny fandratrana olona zany ao anatin'izay fanafiana ataon'ny jiolay zay raha ny zavatra hita sire zany a dia maromaro ireo olona manao andihany manao an'izay asa ratsy zay ary raha nisy moa zany ny fifampitifirana teo anivon'ny zandary a sy ireo jiolay reo a dia raha nitatitra voaray hatreto a de efa manodidina ny efatra ny maty a ary marihana fa rehefa natao ny fizahana ny razana dia tsy ponina eny amin'iny manodidina iny mihitsy a fa misy am'ireo zany a ny tena hoe olona zany a avany amin'ny faritra lavitra mihitsy a no ny aviany satria hitatsika ny fitaovana any ampelantanany a ahitana fitaovam-piadiana ataon'ny basy vita gasy a eo ihany koa ny moara sy ny fitaova-maranitra maro samihafa izay tena entin'ireo jiolay reo zany a miampyorooro ny faritra tena nisy ny fanafiana aloha zany a de tao amin'ny commune Ambohijanaka fokotany Ambohijanaka ihany vakitrano anakiroa tao a nisy ny teny Anganomasina anankiray Anganomasina Ambohijanaka ary misy koa ny teny Tsilazaina Ambohijanaka reo a dia nisy foana ny fifanjevona ny mpitandro ny filaminana sy ireo jiolay reo ary araky ny nambara teo a de misy ny azo sambobelona zay efa lasa ny tsefamo am'izao fotoan'izao a ary misy kosa ny voatery zany a ao anatin'izay fifampitifirana nisy eo am' jiolay sy ny mpitandro ny filaminana zay a de misy ny efa lavo mandro tsy lavo loha ny mponina satria fa manomboka maizina kely fotsiny ny andro atao hoe amin'ny enin'ora sasany ariva any manomboka amin'ny enina sasany ariva any ka amin'ny alina ray manontolo iny zany a de tebotebo ny iainan'ny mponina any Ambohijanaka namana faniry ary eto aloha zany a de ankasitrahana ny hoe fiara-miasa eo amin'ny vahoaka any an-toerana sy ny mpitandro ny filaminana satria vokatry ny fanomezam-baovao avy am'ireo mponina eny an-toerana zany amin'ny fametrahana ny andro masom-bokon'olona efa misy fivoarana zany na izany na tsy zany a dia mila maily foana isika ary zay no anentanako eto a ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka efa misy ezaka lehibe hitantaratra am'izao fotoan'izao am'izay le hoe fanamafisana na ny fampitomboana ny mpitandro ny filaminana eny an-toerana satria tsara ny manamarika fa efa manodidina any amin'ny roapolo mahery any hoany zany zao a reo mpitandro ny filaminana toy ny zandara efa miantsehatra eny an-toerana ary a mipetraka amina vondrotoerana samihafa sy misy am'izy ireo a ny manao ny antsoina hoe patrouille na andro nalina vokatr' zay a dia misy ihany koa ny ataontsika hoe vokatra azo zany a amin'ny izay asa manokana zay ataon'ny mpitandro ny filaminana zay a am'izay le hoe efa hita ny fahalefahany fanafiana aloha am'izao fotoan'izao na izany aza ho atsika vahoaka eny an-toerana dia ao anatin'zany antsoina hoe andro masom-pokon'olona zany sy izany ray no andeha anazavan'zany eto akory fa anisan'ny zava-dehibe a ny fampitam-baovao amin'ny mpitandro ny filaminana zany hoe isika tsy voatery hifanatrika na hifanandrina am'ireo jiolay reo a fa azontsika atao raha misy zavatra mampiaya atsoa ny tompona andraikitra eny an-toerana ny filompokotany ny be ny tanàna ny solombavam-bahoaka tsy manino zany a satria erahantsika mientana izy ity anafoanana n'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana eny an-toeran'izay satria tena mandro tsy lavoloha ary tsy mijanona mihitsy ny atao hoe antso atarby am'izao fotoan'izao indrindra vao manomboka ame alina ny andro a am'izay hoe ahina misy fanafiana andreo ny ary amin'ny faritra ohatran'izao dia ilaitsika ny fifanomezan-tanana ary izay a ny atao hoe fifanatonana ihany koa zay efa nisy a ny tamin'ny tenanay sy ny be ny tanàna sy ireo a tompony andraikitra ara-pandriam-pahalemana zay isaorana eto ny CB na ny commandant de brigade andoran'ny fotsa ny fampita vaovao a sy ny fampidinikany hoe inona ny asoa sy
andraisana andraikitra mivantana amin'n'ity sehatra ty ka mbola mampirisika anareo nivon'ny fitandronany filaminany zay ao anatin'zay le hoe tena aya anymponina ao anatin'ny commune Ambohijanaka. Ia zay moa ao anatin'le hoe zava-misy ara-tsosialy eny amin'ny fiarahamony eny de manary roatra atao anatin'ny fandarantsika itsika zany mitantara zavatra tahaka izay mandeha de mandeha ny fotoanantsika député Alain Ratsimbazafy vaovao samy hafa riako teo ko mahita ihantsika fa misy zavatra mbola horesahana aloha zany satria miandry confirmation na vaovao samy hafa isika zany fa everitsika raha ny fizaram-baovao maro samy hafa nentina teo zany dia ahafahany rehetrarehetra misaitsaina mandinidinika no amin'ny hoavin'ity firenentsika ity tsy mbola vita ny ady mafy ny ady atrehantsika ary izay ady atrehantsika mafy zay ny ananantsika toko sy antoka amin'ny fifidianana ho avy eo fa tena miezaka de miezaka de miezaka ny ananana solombavam-baoka maro ao Tsimbazaza ahafahana manavitra aingana an'ity firenentsika ity ahafahana mitondra ny anjara blika hanova an'ity Madagasikara ity ary ahafahana zany manohy an'le tolona zay tsy vitantsika niaraka tamin'ireo kandida sy ireo solombavam-baoka efa niaraka tamintsika tamin'iny septembre octobre novembre iny de mbola fandritsika mbola ahafahana manohy an'izay zay efa natomboko ireo collectif de candidat sy ireo solombavam-baoka atao anatin'ny angaretona zany ny tena fanirina zany fa ahafahana hoya mba hanatratraingana le tanjona de maro aminareo no mandeha fafatra ty aminay ny any faritany maro samy hafa any de ahoana sy ahoana inona ny ataonay de efa mazava le fanazava-kevitra ny entin'ny député Géry Randrembolaina teto maro tamin'ny fandarantsika hoe any amin'ny toerana izay misy ny lisitra firaisakina ka avy amin'ny antokotiko Madagasikara de mifamondrona manohana ao avokoa ny avy amin'ny antoko maro samy hafa raha ohatra ka avy amin'ny SVM de mifamondrona manohana ao ihany koa zany ny avy amin'ny antoko mpikambana ao anatin'le firaisakina raha avy amin'ny prositeny de tahakan'izay manohanao daholy avokoa zany reo atoko mivondrona ao anatin'ny firaisakina tahak'izay ny tsara tafina sy APM zany de isika any amin'ny faritra samy hafa any zany miezaka mahazo ny consigne sy ny directive fa tsy eto akory ny tenenana an'izay fa fotsiny ny district 710 dia ahitana ny fandraisana anjara ny firaisakina zany ho an'ny Madagasikara malagasy amin'ny fifidianana ho avy eo mananitranitra izany izahay mba ho tonga tsara ao anatintsika ny amin'ny hoe tena mila mijoro mandray andraikitra ho an'ny hoavin'ny firenena izany zay angamba no amaraparanantsika azy everitsika fa tsisy afaka nde hitsorapaka tampoka andray satria hoe ty indray ny opportunité vaky baly ty fa de aloha misisisikato tsia misy enjeu goavambe ao arinao zay antony mahatonga atsika iteny ny amina hoe zay efa nanomboka de verina fa tokony hanohy ary hamarana an'ity tolona ity député Alain Ratsimbazafy. Manoloana izay indrindra namana faniry ho an'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano dia hitsidika ny fotony eny amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano zany ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny asabotsy ho avy zao ao amin'ny espace fenitra eny amin'ny bypass moa zany lalana ohatrany hoe mitodotoma keny avoloha iny sainga eo amin'ny sampanana hitsofoka an'Ambohijanaka no ahitantsika an'izay espace fenitra izay zay anentanana ny mpikatroka tiako Madagasikara zany amin'izay le hoe fionana amin'ny filoha Marc Ravalomanana zay entanana avokoa isika mpikatroka tiako Madagasikara rehetra amin'ny asabotsy ho avy zao manomboka amin'ny valora sasany mba hiatrika izay fionana amin'ny filoha Ravalomanana zay eo moa zany ny fotoana voalohany ny eonatsika aminy amin'ny tonotona azy eo mifampiarabana tratry ny taona inona ihany koa fa efa vita ny mety ho fifatenana na ny fametrahana an'ireo hoe iza marina ny ho candidat ny amin'ireny distrika maro samy hafa ireny ka irariana moa amin'io fotoana io ny anoloran'ny filoha Marc Ravalomanana an'izay mety ho candidat solombavam-bahoaka atao anatin'izany distrika izany ka eto zany no anentanana atsika amin'ny fahatongavana maro amin'ny valora sasany amin'ny asabotsy ho avy zao ankoatran'izay ihany koa amin'ny asabotsy fa 7 volana mars io de marihana moa fa efa daty mipetraka izy io ray volana lasa zay ny mbola anohizana
an'ireo fiofanana maimaim-poana ato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano a zay mifototra indrindra am'izay le hoe fampanananasa indrindraindrindra ny tanora zay ka amin'ny fahasivy volana marsy indray ihany koa dia misy ny fiofanana mahakasika ny fambolena vary atanety a sy ny fanamboarana zezika composta zany a amin'io vaninandro io a zay ny toerana ahitana azy moa de eo akaiky ny auto école sisi zany a efa nazatra antsika izy io satria isambolana de ezahana foana misy ny fampiofanana mamaim-poana ho an'ny tanora indrindraindrindra am'izay fampivelarana ny ambaindain'ny fahaiza-manao an'ireo tanora mba haleo teny izy a ary hiavitra marina am'ty hoe tsy fahampiana na ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara ity samy fahasivy ny volana marsy ireo programa roa no resahako tereo a saingy ny toerana dia samy hafa fa saingy kosa tsy de mifanalavitra loatra ny fisiny ny espace fenitra sy ny auto école sisia zay afahantsika misitraka an'izay lafin-javatra roa samy hafa no resahana ety ampamaranana izay koa dia mbola manatitra trany a ny fisaorana antsika rehetra fakasitrahana tamin'ny fanarahana ity fandarana miara-manonjy ity a makasitraka namana faniry a isaorana ihany koa ireo teknisianina ao ambadika ao zay mampita ny sary sy ny feo a ary dia manantena ny fahatongavantsika am'ireo fandaram-potoana roa samy hafa ireo a ato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano a zay eny amin'ny bapasy avokoa manakaiky ny auto école sisi sy ny espace fenitra zany a no anovozantsika an'ireo vaovao roa no resahana faraparany teo reo eny ara de makasitraka ny député Alain Ratsimazafy ihany koa isika zany namany makasitraka tena ihany satria samy mitondra ny anjara blikiny ny zatra resantsika dia miresaka fontsika mitondra fanabiazana mitondra fandaminana fa tsy afa-misaraka am'izany anefa ny fahitantsika ny zava-misy amin'ny fiainan'ny firenena am'izao fotoana zay izorantsika izao de nitondritsika am'ireo fanamariana maro samihafa am'izay voakasika de voakasika any ambadika rehetrarehetra any zany de isorana ny namana teknisianina nanao ny ezaka rehetra atao ambadika tao a somary mbola manana olana ny resaka tambajotra sosialy mipejy MBS zany a amin'ny fampitanana le miara-manonja mbola mikarika vahaolana ry faly ry ando sy ny namana rehetra ambadika ao fakasitrahana aloha zany zareo amin'ny lafiny teknika ry tanjona ihany koa sy ry joso a zay niezaka zany a napita ny sary sy ny feo de etona mbola teneny foana ny fialatsiny zany amin'ny fahatarana minitra vitsivitsy zany a noho ny fandaminana ara-teknika de makasitraka andreo namana ao amin'ny radio mata miara-manonja amintsika isan'andro san'andro a de manome fotoana indray ho an'ny raha-pitso amina loha hevitra sy vaovao hafa indray nampanantena antsika fa iresaka ny zava-misy amin'ity resaka Russie Ukraine amina resaka céréales sy ny sisy ty resaka Turquie ihany koa de ho resako fa mbola manao fandalinana kely amin'ny fahafana manolotra n'ilay fanadihadiana amintsika de rehefa masaka tsara zay a de hoentina amin'ny fandarina zany de ho an'ny raha-pitso indray ara ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarina miara-manonja sotra tompoko